politika, sosialy, toe-karena, aokazavy, famererana amin'ny fitorarivo. Latsinainy fa 14 ny volana Jolay 2024 manantitra ny araba tokolasy sy tompokovavy ho antsika rehetra manaraka ny onjam-peon'ny vivaka tafahoana soamatsara amin'izao andro latsinainy fiandohan'ny herinandro zao ary dia makasitraka makatelina antsika rehetra kopatanina ho antsika rehetra naiza toerana misy antsika amin'izao atoandro zao mampatrika Andrianjanasony eto amin'ny fanolorana miarabanao ihany koa mampisoa ao amin'ny lafiny teknika ny vaovao anankiray lehibe ngamba dia ny hoe ny raisana eran-tany zany ny tiako resahana androany no fetim-pirenena ny frantsay dia mankalaza an'izay zany ary zareo frantsay amin'izay fankalazana ny fenitsika koa masoivo eto mankalaza an'izay ary dia misy olo manan-kaja maro izay voasa manatrika izay fetim-pirenena frantsay izay fampiaraban-kira ary aloha isika. Zay no iranetany arabanantsika rehetra ry piano jaina makasitraka makatelina indrindra tompoko. Hiditra amin'ny akombavao misongadina isika amin'ny ankapobeny ry piano jaina. Farafasina nosy-varika mpiady volamena enina indray maty ny trano tany. Serana mpiara-manidina Ivato Thaïlandais nahatratrarana vato ruby miisa 450 tao amin'ny fitombenany. Ny fitoeram-panofanana manaraka ny fenitra nampahafantarina bebe kokoa ny daolobe ny momban'ny MSA. Fanatsarana ny fiainam-pianakaviana
vahaolana fitodiana amin'ny fanabeazana ara-pananana ny tanora. Fanondranana zavamaniry arovana teratany karana rosy malagasy iray Vororoy. Ady amin'ny kolikoly miezaka manadio ny fitsarana. Nosy Sainte Marie vita tsara ny lalana. Commune Ikongo mitohy ny fanadiovana ny tanàna. Rally TMF resaka fanatanjahantena voalohany ifaniry sy mahenty. Ary amin'ny resaka kolotsaina Vima 20 taona eny Tsonjombe ilaiseho. Pandana vato sarbidy antsokosoko Tailandais natratrarana vato sorubi tany anaty fitombenany. Vahoaka ny sitraka jiromora etsy Ambomanambola no tapahany Jirama ny famatsiana herinaratra. Mpiasan'ny vondrona sodiaty nahazo vitrika saingy avao teny amin'ny MSA Andakana. Ny fitaterana ministra Ramonjavelo Valéry nitafany vantana tamin'ny fianakavian'ireo olona tsy hita boboka tanaty sambo AW. Any Antsirabe transformateur efatra Anjirama no may. Mpiasan'ny kiasa itsoka tratra niaraka amin'ny vola roa tapitrisa ariary. Vao misongadina nentina tamintsika ry Mpiaino Jaina makasitraka makatelina indrindra tompoko. Ny taridalana makavakana kely hoentina amin'izao atoandro zao dia ny hoe ny zava-misy tsika tsy andeha hirona any amin'ny fanomezantsiny tsy vahaolana zany vao maiky zany ny olana ary loza fa ny zavatra tokony karohana dia hoe inona ny vahaolana, inona ny tokony fanampiana, inona ny tokony fanomezan-tanana. Ny zavatra tianambara ao anatin'izany dia zao ny tranga maromaro izay misy eto amintsika. Teo ny fanapozinana, ratsakafo, teo ty resaka ny Kongo, teo ny resaka fanondranana arena sarobidy, fanodikotonana zavatra maro samihafa. Zany ny zavatra mitranga. Fanontaniana mipetraka hoe samy ao anatin'ireo tontolo ireo daholo zany ny olom-pirenena malagasy. Inona ny tokony fanomezantsiny? Le fanomezantsiny misy manko matetika dia ny zavatra miseho sy azo resahana dia zao atao izay atongavany iny resaka iny any amin'ny resaka politika dia hitodiana izay azahoana angla amelezana ny fitondram-panjakana. Tsy haiko miara-manaiky an'izay hoe tsika zany ny zavatra miseho fa raha ny tranga zany miseho ka mijery any toerana ny tsirairay dia mety afaka misaintsaina ihany hoe inona ny mahatonga an'izao, inona ny anton'izao, inona ny vahaolana tokony hoentina amin'ny toe-javatra ohatran'izao. Zany nefa tsy midika hoe ny fanaovana ny tsy mety na adosona ao anatin'izany dia hoe ho saroma-potsiny
fa matanitandalànatsika dia zay voaporofy sy manaonao foana tsy maintsy hiarany lalàna. Nentina mihitsy zany famakafakana kely zany ry mpiaino jaina satria nahoana to lasa araka le irany roso teo hoe miavato fo ny olona tsy ampy fity tokoa satria nahoana lasa mifandrirotra any amin'ny zavatra tsy tokony hifandroritana akory nefa rehefa avy eo dia miverina samy mahalala daholy ny zavatra mety misy, ny zavatra tiana songadina dia zao rehefa mitranga ny zavatra ray matetika tsika eto amin'ny okazava dia zao hoe andao aloha pozitivena hoe inona ny zava-misy. Marina hoe mety zavatra ratsy no miseho fa ny tiako tenena amin'le pozitivena aloha amin'ny lafiny ray dia hoe fantarina hoe inona ny mety natonga an'izany fa tsy tonga dia miteniteny foana, tsy tonga dia mifampiapanga, tsy tonga dia mifanometsiny satria nahoana misy sampana maro samihafa lalovana, ao ny fanadihadiana, ao ny fijerena ifotony, ao ny fijerena akaiky ny toe-javatra misy. Fa ny olana amintsika ankehitriny dia tonga dia mandray atendrony dia le ratsy no alefa aloha. Zay ny ataoko hoe misy toe-tsaina kely somary amboarina ry azo lazaina hoe tsy toe-tsaina malagasy mihitsy raha ny tena marina fa lasa toe-tsaina ny foronina tao anatin'ra malagasy le izy no ninona ndo zay ma hoe tsy ampy fity zay. Fa maninona rehefa tonga amin'ny fotoan-dehibe anankiray dia betsaka ny sentiment malagasy miresaka, fa rehefa tonga ny zavatra ray hafa dia mifanohatra amin'izay kanefa rehefa amin'ny farany dia miverina ihany amin'le sentiment. Ny olana mitranga dia zay hitanareo zao raha misy hoe sanatria mivava hoe faty olona sy ny anina maro samihafa dia tonga dia le ratsy ny hoe zao moa le fitondrana amin'izao fotoana maty le olona anina ohatra an'izao sana dia rehefa fantatra amin'izay le olona sy hita zany le fanady adiana dia miverina indray le sentiment be da be hoe taona fa tsy fidiny ho azy fa mba mamela ny elony tsy haiko be da be zany ny resaka mandeha daholo ty oabolana sy tenin'Andriamanitra maro samihafa ty ny fanohatra be tamin'le zavatra teo zany ny zavatra misy asa raha mandinika zany tsy zay zavatra hoe mila lamina satria nahoana antsika mitady an'le resaka hoe fampandrosoana. Ny fampandrosoana voalohany ihany koa anisan'ny tena goavana be dia toe-tsaintsika io taiza ianao no nahita fampandrosoana ao anatin'ny tokantrano ray raha mpivady nanomboka ny vadiny ka mandrakitiny androany miady lava dia mifandroaka ao an-trano dia lasa ny ankizy mitondra faisana, tsy fampandrosoana mandeha amin'izany. Za tena miteny antsika zany seho rehetrarehetra zany zavatra miseho eto amintsika zany zay mila fanamboarana. Mety hiteny hoe tsy eto ihany ange mampatrika misy an'izany fa ny eto amintsika aloha ny resahako e, ny eto amintsika ny resahako satria nahoana mampalahelo loatra le mpahitandrazana amiko, tena mampalahelo le mpahitandrazana amiko satria nahoana lasa misy toe-tsaina tsy tafapetraka tsony, lasa na mpiavana na ninona ary nge lasa tsy mifampatoky, lasa mifanondrotondromolotra, lasa tsy haiko ny ilazana azy, lasa misy fiarahamonina tsy mirindra be da be zany. Betsaka nefa eto amintsika milaza hoe mpahay fiarahamonina na miresaka politika io na sosialy fa tsy mahalanja an'le izy.
tsy malanja an'le izy de etsy andan'izay ny rivotra politika misy de ny tena mampime ankehitriny asa raha tsikaritra reo zany lasa miakina loatra amin'le rivotra politika le fiainan'le malagasy pray tanindrazana de misavaritaka amin'ny zavatra tsy mandeha any amin'izy akory hitantsika zao maiko ohatra fotsiny zao sehatra anankiray nandeha ny 26 juin sy ny karazany fety pirenena hoe anosieo mahafinaritra iny de iny le anitarana resabe mandeha hatramin'ny fampitahorana maro samihafa asa raha tsikaritra zany no le rivotra politika ihany io manjaka loatra le fankahalan'ny sasany de ianao nga mieritreritra fa raha ohatra ianao ankahalan'ny olona anakay de ianao tsy maintsy ho tafavoaka io ianao ary no taraiky eo raha ny tena marina satria ianao hitady hevitra foana tsy manana hevitra ianao eritreretinao hoe ny ampandroso ny tenanao sy ny ankonanao sy ny asanao sy ny hoavinao sy ny andraikitra rehetra raisinao fa ny problemanao olona ray ny jerenao de iny foana no ataonao anatin'ny saina manomboka maraina vonfo parivandro alohan'ny atory de aiza zany le anjara brikonao am'izay sy le ho an'le ankonanao misy ve de indraindray rehefa lagilagina de ny ao an-trano no aripaka zafatoko nentina mihitsy zany resaka zany satria nahoana tena goavana loatra amin'ny mahazo atsika tena goavana be loatra amin'ny mahazo atsika ary tena mampalahelo za tena miteny an'izany mampalahelo ny mahazo atsika nefa tsika raha ny tena marina raha izao fisiny zao fitondrany zao oka iverinamiko ka tsy mety itendy dia anisan'ny sehatra anakay tokony ampiray sy hatafavoaka atsika sy ny firenetsika ny fanatrana sy ny fahasahiranana ane misy foana fa mifezahana hiala am'izany ary misy ny zavatra tokony erahana amin'ny vahaolana erahana am'izany de mila miaraka mamany zany olona zany raha misy ny vahaolana individuel avy amin'ny olona tsirairay avy mamany olana misy ao de anazy zay fa tsisy te hijanonao anatin'ny fahasahiranana sy ny fahantrany zany na izy na izy mahazo ny mpanao politika mitady seza ary moa efa manahirana rehefa ilozan'ny fahefana de mipenipeniny etsero tsy mahita lalakombana manakolazaina foana ka na de efa zavatra tsara ary manoloana azy de ohatra angamba miova ho azy ny fijeriny ohatrany hoe lasa zavatra ratsy zany mampisoa asa fa nitarana lainga moa tsy lazaina tsony na de miainy fotsiny an'le tsisy zavabita ka rehefa jerena dino zao tany Sainte Marie ohatra zao ny filoham-pirenena raha zay nkraisina tamin'ny fianaratsoa ny filoham-pirenena afaka ilaza sy anambara ny zavabita sy ny misy rehetrarehetra tany ny olonandy afaka ilaza ny zavabita sy ny misy rehetrarehetra tany ny olonany fa raha le olonany mbola miteny tsy misy nininona vitany eto de zay no hafa kamboary le toetsaina fa io ianao na ilaza mpanao politika be tahaka n'inona ary na ilaza hoe inona ary rehefa ny toetsaina kosa rangano lomorina tadio tsara fa mandeha any am'tsizy zany de aza simbaina am'izany le malagasy namanao fa hatreo aloha sitraponinao nge ny goka ny ranona politika ianao ihany ny zaka ny goany io fa tsy le olona ty miaina am'le fiainam-pirenena misy sy mandeha mandalina tsara ny zava-misy rehetrarehetra ka afaka miteny sy mitaraina no andeha
ho atao tsinitsinina tsy mety zany etsy andanin'izay le fiampangana filoham-pirenena le fiampangana olomboteny le fiampangana marina fa misy tsy mety atao fa azy tenenana ratsy aza anaovana teny tsy voahevitra tsy mifanaovanao tsy ny tenenanao ratsy azy na ny anaovanao teny tsy voahevitra aminy akory au contraire ary ny fanatonanao sy miresaka tsara aminy amin'ny fo madio no mampiova ny olona anankiray io tsisy hafa amin'ny olona anankiroa rehefa mifamaly ka mienjana le tady tsy maintsy mandefitra ny anankiray mba hampalefaka an'le izy fa raha samy ena tsisy zavatra mandeha amin'ny lohanao mamsoa fampitariko indray ny zavatra mety izy dia izay ny anahirana dia avy eo samy hiara amin'ny problème daholo dia latsa-panenenana rehefa avy hoe takizay dia ohatran'izay koa le resaka fiainam-pirenena anaratsy mpitondra ianao hiteny ratsy filoha hiteny ratsy ray aman-dreny hiteny inona hiara-ny lalàna eo anao ka rehefa hihatra aminao le lalàna zay anao vao hoe takizay zany daholo ny problème misy io problème apetraky ny sasany fanaratsiana sy faninjea fatany eny farany io fatany tsara ny farany io fa tsy maintsy hiarany zavatra manahirana izy rehefa mby tratra sy voaporofo ao anatin'le izy fa ny tena olana manahirana dia ty le olona tsy maninona ny andeha appréciena andehanao an'izany na dia le olona tsy tehanao an'izany ary resaka fiainam-pirenentsika tianao marina ve le Madagasikara tianao marina ve le zava-misy eto amintsika mahita ny olana maro samihafa mitranga ve ianao mahita ny sehatra maro samihafa misy fahasarotana ve ianao mba fanontaniana mipetraka mitarika makany amin'ny fanaratsiana amin'ny firenenao sy ny malagasy pretendrazana aminao ve zany oketsy misy vahaolana azo raisina amin'izany mamenatra ho ahy eto amintsika satria nahoana manjaka zao amin'izao fotoana ny resa be rehefa tsy tafita amin'ny fianarana ihany dia aleo manao politika ratsy be zany fa aleo fa any amin'ny politika zao misy vola ay tena ratsy be zany dia hita tokoa le izy voaporofo satria ireny lasa ny olona mandeha manao politika dia jereo foana dia manomboka voatonina izy hoe mpanao politika fa jereo ny fiafaran'le mpanao politika malagasy tsy teny betsaka fa tsika samy mahafantatra za tsy manao hoe misy hoe ratsy daholo fa mba betsaka ve ny tsara fiafarana le ny mpanao politika reny aloha tsika rehetra mba samy mamaly an'izany anetsaitsika any reny iky dia fa ampilesona hoe ahafantarana hoe ahoana moa zany ny tokony hiainana amin'le fiainam-pirenena raha hitentsika hoe ka tsy maintsy zay foana moa zany zao ny mpanao politika ny amin'ny fiainany mandefa ny an'le vahoaka mitrongo vahoama na tsy mahita asa salam'izao ka ny olana mitranga reto amintsika ny mpandrara azy miteraka asa ho amin'ny olona indray no enjehan'ny sasany irariny mihitsy ary hikatonan'ny orinasany dia rehefa mikatona le orinasa dia manahoana inona ny zavatra misy zany iny zavatra mandainga avy dia raha mba misy manangana
orinasa kely anankiray ka mba mety mataviditra mpiasa 10 enina dia mba mandroso rehefa mandroso lasalasa hitetavana hevitra indray amigana anazy satria nahoana ohatra ny tady ho lasa itsy raha ny tena marina ny toetsaina tokony anana dia zao rehefa lasa izy aloha ary ampina andeha lavidavitra kokoa ny tena marina mba hanavotana ny sasany zay ny tena izy zany ny zavatra miseho eto amintsika amin'ny resaka hoe andraikitra tsy mamenatra amin'ny teny an'ity efa ifanabe zay ifananatra daholo ihany dia zay ny tena zava-dehibe mifanolo mifanome hevitra mifanampy miaingo io any fotony eny anivon'ny fiarahamonina tsy maninona hoe miaingo io hatrany anaty tokantrano any zany ny zavatra misy daholo fa raha vo zany ny avy any fotony any no mifandrivotra tsisy mandeha amin'ny lony ny zavatra rehetrarehetra dia lafiny anankiray tsy mamenatra koa miteny amin'ity eo amin'ny fizarana andraikitra eny anivon'ny ministera eny anivon'ny kabinet samihafa eny anivon'ny andraikitra raisina zay asa ampandroso ny firenena dia araky n'le tenin'le filoham-pirenena hoe tsy hananako havana fa ny olana miseho eto amintsika koa tena tsy mamenatra miteny an'izany be loatra le manao resaka lalao avakavana dia lasa miteraka otro-po ny sasany izy io zany rehetra zany koa zany mila jerena ny zavatra misehotra amin'ireny manko matetika dia zao mety misy minazy ka moa ny ahafantarana hoe avany ihany rehefa mitranga ny olana mitranga any fa vetivety dia mianaka io avany ihany nangio hoe petra tsara fianakaviany ihany nangio hoe tandremo tsara mahino an'izany ve tsika mahita an'izany ve tsika zavatra misy zany rehefa miresaka dia efa manomboka mifampitokatokana aloha rehefa sao dia endrianina io fa ihanina ohatran'izao sana amin'izao zany rehetra zany lesoka daholo zany ny vahaolanao anatin'izany dia tsika ihany mahita ny vahaolanao anatin'izany tsika samytsika malagasy ihany ny mahita an'izany ka jereo zay olana hoe tsy mampandroso fa tadiavo ny olana ao anatin'izay tadiavo ny vahaolana ao anatin'izay tanjona hoe fampandrosony zay toizako farany eo amin'ny fanatanterahana ny asa sy eo amin'ny resaka fotodrafitrasa vita sy eo amin'ny sehatra ny lalan'ny fampandrosoana zay eritreretina na ho an'ny any ambany vohatra na ho an'ny aty andrenivohitra na ho an'ny alavitra rehetra any dia samy mifanetana re tompoko anamasina ny zavatra misy sy hiaro ny zava-bita fa ny valala tsy indromandry ambavahady asa raha azotsika le tiako tenenina ny valala tsy indromandry ambavahady rehefa misy ny fotodrafitrasa ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka dia tokony manana fisainana tsara mihitsika ao anatin'ny fiarovana an'izany fa tsy hanao hoe amin'ny fitondrana amin'izao fotoana io fa tsy dia isana iloha ohatra dia mahalasa saina raha fizay ny toetsaina misy zay nge le teneniko atsika hoe ngeza be loatra le rivotra politika tsy izy mamotika ny fiarahamonina malagasy fa makafakana fananina netiny zany satria nahoana mety hoe fifampitezana natao tao anatin'izay fa makafakan'izay fa zany sehatra rehetrarehetra zany tompoko
no ataontsika hoe ny sehatra poizina ngezabe misy eto amintsika anisan'ny vato misakana amin'izany lala ny fampandrosoana zany. Ny fankalana ara-politika tsy lazaina intsony dia mianaka io rivotra io makeny amin'ilay olom-pirenena dia mifanometsiny sy lasa mifamingana. Zany izy daholo. Dia any amin'ny rivotra politika sy ny sisa rehefa misy ny hoe vote ndray tsy vote dia aloha mba hajanona amin'izay le havanay be da be loatra fa tsy mampandroso le izy satria ankoatran'ny havanay dia be da be ny olona mitady azy ary mendrika anana n'le toerana. Dia ny farany eo amin'ny resaka hoe fametrahana ny olona hiandraikitra anankiray dia tia mba averimberiko ty teny ty ataovy betsaka ny teknisianina. Fa ny teknisianina ny anisan'ny mahafantatra zavatra betsaka, manana an'le teknika zany, zay izy raha raisina amin'ny teny tsotra. Tsy ampy le teknisianina. Zavatra hita hoe toerana tokony ho an'ny teknisianina anankiray olona hafa ny eo tsy teknisianina. Tsy mamenatra miteny an'izany. Mety miteny ohatra ny tompona andraikitra anankiray, ianao ve mahita olona ohatran'izao salam'izao mahay momba an'izao salam'izao dia mamaly le olona ray fotsiny hoe ie mahita ka izy amin'io vao hitady izy anitany tsy teknisianina anitany fa lasa izy mitety fianakaviana misy place libre ohatr'izao aminay eo fa sao dia metimety aminao. Le zavatra tadiavinao nefa tena poingeza be hoe teknisianina anankiray ampandroso sy ampandeha tsara an'le zava-misy rehetrarehetra. Dia mandeha fotsiny le tatitra rehefa avy eo any amin'ny tompona andraikitra ambony. Bon efa feno le toerana efa nahazo tolona tsika ohatran'izao salam'izay hay ok izy amin'ny mamitaka an'le tompona andraikitra amin'izay. Azagaga raha ohatra voafitaka hatramin'le filoham-pirenena amin'izay fotoana izay. Azagaga raha ohatra ka voafitaka hatramin'le tompona andraikitra ambony amin'izay fotoana izay. Satria nahoana dia izy ny lasa mahazo tsiny. Zany daholo sy eo misy eto amintsika maromaro izay taridalana fifampitezana fa makafakana fonetiko teo izay malalaka ny fanehoan-kevitrantsika amin'ny antso amin'ny finday afaka mitondrontsika ny fanehoan-kevitra ankoatran'izay ao anatin'izay sehatra rehetra izay akafaingo asika dia omena rehetra ny milarana dia ndahoary hiroso amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny antso amin'ny finday ry-piaino zay. Zéro 34 53 031 78 034 53 031 78 033 60 640 59 033 60 640 59 ary ny farany ny 032 91 901 20 032 91 901 20. Reo no larana idiratsika ao anatin'ny fanehoan-kevitra eto ampanajana trany ny fanehoan-kevitra izay hoentintsika ry-piaino jaina. Miarabanao tompoko. Misotapesaka nanome fitenenana dia matoma Patrika. Zahay moa zany dia niezaka any aloha tamin'izay andro tao misy resabe raigna mba niezaka hiditra fa ty tafiditra misy. Dia ny tiana olazaina zany dia zao momba n'le fanakanana isan-karazany ataon'reto mpanohatra reto zany afa tena makadilo sofiny amitsy le zavatra ataony zareo. Efa mazava ho azy le zavatra misy eto amin'ny firenena fa mandeha le fampandrosoana tiana faniny atakonana ihany hoe tsisy. Raha ny olona manao an'izay zany any fahitanay azy dia tena olona te dongo sy te hiveriny amin'ny seza nefa
tokony laingana le vahoaka malagasy nefa mahalala fa lainga sy fampikisan-tainga ro atao amin'ny firenena ty dia zay no mampitonga ilay vahoaka malagasy tokony tahijery fitaratra amin'izay nareo ry mpanohitra fa tsy mety tsony le kilaingalainga ny vahoaka ty azo laingana teo ianareo nitondra teto inona ny zavatra nataonareo teto amin'ny vahoaka teto tsisy fampandrosoana natao ny vahoaka fa orinasanareo na orinareo be dia be raha ohatra zao ampitahana fotsiny ny fanamboaran-dalana amin'izao fotoana zao sy ny nataonareo tamin'ny nataonareo tena manifikely zara raha izy de centimètre ny atevina ny goudronnareo nefa amin'izao fotoana zao tena hita matevina mihitsy le goudron zay dia mampandresika ny filoham-pirenena zaina mba hanao an'le goudron matevina be ohatranay satria misy olo vainjafy afy ny zavatra ohatran'izay Andriamatofilo zay vahoaka malagasy dia efa mahita hoe tena ao agnatin'ny famboarana ny fotodrafitrasa tanteraka mihitsy ianao dia makasitraka zay amin'ilay fagnamboarana ny fotodrafitrasa satria rehefa vita ny fotodrafitrasa dia sitraka ny sosialim-bahoaka indray zany ny vahoaka rehefa magnaraka an'io ngamba ary zay no mangatahina aminao hoe rehefa vita fagnamboarana fotodrafitrasa io dia midira amin'ny sosialim-bahoaka dia magnarakaraka ny teny farany ampitaina dia zao ohatran'ilay ny fivarotana an'le vary eny antena ray indray zany misy le vary tahiriziny zareo ela be amina taona maro agny dia efa simba teo amidiny indray izy dia iny zany mba angatahana amin'le mpiasan'ny commerce mba hijery hidiny sehatra mba hijery an'le vary dia fofona an'le vary dia rehefa hita ho vary tsy tokony hoanin'ny vahoaka tsony dia tokony asaina ty avela amidy mihitsy fa no mampidarotra zany matetika le vary tena maimbolao be mihitsy no heno mihitsy no amin'izao le vary gasy dia zay no angatahina ny commerce zany mba hidiny sehatra mba hijery zay zavatra satria milasa mihinana zavatra tokony hoanina tsony le vahoaka momba ny vary zay no mba hetaheta ampitaina mampatrika fa sotra besaka makasitraka sotra besaka ny filohazaina koa zany ny heno an'izany sotra tompo isorana betsaka ianao dia makasitraka ihany koa tao anatin'izay fanehoan-kevitra nentinao zay verikiany 034 raisitsika metrany aloha ny antso miaraba tompoko miaraba tompoko madame Lydia ihany efa tia Mbaïbo Morarankoroma Ambatondrazaka miaraba ny Nisy Mamy Patrika miaraba ny teknisiana miaraba ny vahoaka malagasy rehetra anamafy kely le famakafakana teo mihitsy dia anamafy kely ray aman-dreny teo le mpanotra tsy mipetraka amin'ny mampanotra azy satria ny anaovako an'izany tsy manana voalohany teo hoe anotra fa raha nabako teny fotsiny hoe raha fa mpanohatra dia manohatra fotsiny na mety eo na tsy mety eo tsy manitsy nefa miteny izy ireo hoe zay fa mpanohatra zay tsy i madame Lydia tsy manakana anazy mihitsy anotra fa apiseho tsara mihitsy le hoe avao tsara mihitsy hoe anohatra amina inona nareo anohatra amina tsara ve ame-pirofo an'izy ireo fotsiny hoe le fanoheran zareo ohatra ve manao teleferika i monsieur président Andry Rajoelina dia sakanana fanoherana ve zany tsy fanasakanana fampandrosoana zany amina fanasakanana fampandrosoana manao lalana migodana i président dia toerina sakanana tomina ny vahoaka hoe anakana an'io fa hoe mikasika tambarin'olona nefa fahita zao le zavatra fa mandeha amin'ny zavatra tokony ho izy manaraka ny norma tsara dia sakanana zany ve ny fanoherana ny firenena rehetra dia misy fanoherana daholo fa mipetraka amin'ny plasy misy azy hoe manintsy ary manintsy an'le mpitondra ary hoe tia misy zavatra tsy mety ataonareo mpitondra ka mety tsy ampasoan'le vahoaka malagasy tia ka aintsy amin'intsy zany ny zareo fa le zavatra atao indray ny sakanana ato président manao an'ireo zavatra reny inge tsy président ny manapa-kevitra reny fa vahoaka any fotony mihitsy ohatra ny anay zao le taty amin'ny era 44 vahoaka n'Ambatondrazaka mihitsy nitaraina taminazy hoe io no mamparary anay ka io président aloha atao dia io manangezipo satria manoditra tamin'ny maro dia nieno anay izy dia nieno vahoaka n'Ambatondrazaka izy dia inona atao dia inona indray ny sakanana le zavatra etaetan'le vahoaka ty amin'ny fotony indray ny sakanana ampiko amin'izany tsy mipetraka amin'ny plasiny mihitsy le mpanotra fa mipetraka fampitena amin'ny firenena ampy izay le fampitena firenena zay ho afa zany tsy nampandroso antsika tamin'ity firenena ty io fanasakanana ny zavatra masoa ny vahoaka malagasy io fa ny tanjona zao dia tokony miray ina hoe inona ny tena tombotsoa ny vahoaka
vahoaka maronisa sarabambem-bahoaka hoe inona ny vahaolana amin'ity fahaseranana ty araka ny tenenareo sahirana ny vahoaka tsy mihinan-kanina ny vahoaka raha tena tsy mihinan-kanina ve ny vahoaka tsy kere be eto amintsika fa mbola misoran'Andriamanitra fa mbola mavita mamboly ny tatsaha mbola mavita manome vokatra eny vidintsika na eny fa tsy entina amin'izay le izy fa de le izy entina hoe rafa tsy za eo amin'ny toerana eo ame toerana ngery eo tsy mese mampatrika zay na mety toeranareo fa tsy teny tsony mihitsy hoe ity misy ratsy ity misy ny tsara ty raha fa mahazo toerana izy fa tsy tokony entina any amin'ny fitiavana seza le izy fa entina amin'ny fitiavana ty firenena ty mba hampandriso an'ity firenena ty satria hitako tsara zao amin'ny mpiasan'ny jirama io hitra kely amin'le jirama sady any fiezako kely amin'le jirama tompontson'le jirama ny tadiavy ny tompontson'ny mpiasa satria le hoe raha mena privé tapaka eto ny sotro finananay tapaka eto le tity kely tapaka eto le fangalarana kely de zay no mahatonga anazy taitra hoe so de amenina marina io fa satria raha fitondrana manko raha fanjakana mitantana any de mbola afaka miangotongoto kely amin'ny fanjakana zany foana napotika ny orinasa mpanjakana teto satria tsy miasa amin'ny tokony izy le mpiasa ny fanjakana fa na tena miasa amina fitiavan-tenany manokana sy tompontsony manokana kanefa reny asa mpanjakana reny dia ho an'ny vahoaka reny tompontsony vahoaka ny tadiavina amin'ireny ary fampandrosoana ny firenena tadiavina reny zany mampatanjaka ny orinasana vahiny satria ny vahiny raha fa manao ny tsy mety ny mpiasa anankiray na anao mahazo mizape na ianao voaroaka dia tokony ohatra zany koa ny tondrana ny fitantanana ny orinasa mpanjakana hoe raha fa misy ny tsy mety ny mpiasa raha misy ny manaonao foana ny mpiasa aminy dia mena mizape izy na tonga dia roana izy na tsy vela miasa antsony satria mitarika an'le sasany manao any tsara indray le tsy mety satria raha misy folo zao mpiasa ao dia anankiray ny manaonao foana lasa voatarika daholo ny sivy ambiny ka zay ny mila avany président tsara fa fantako président fa ny tompontsony ny vahoaka enina amby roapolo tapitrisany eny ny otokarony amin'io atoy izy nanova ny lalàna io fa tsisy an'izany amena privé zany fa aloha anatin'izay tia vahoaka malagasy zany hoe raha fa anangana nataoniko anamboatra io ary izy manangana palaisonaira io isaka ny faritany io zao tany zao izy tany Sainte-Marie zao izy fa nanangana any Ambatombiravavy koa zao fa misy fa efa vita koa dia aty aminay koa zao fa nisy fa vita koa dia ohatra zany le izy ary anangana ka metsaka fa misy fa vita ve io anatsara ny zavatra ataony ka zay ny tanjontsika vahoaka malagasy hoe miray isa amin'ny zavatra tsara tsika fa ny ratsy toeritsika eto dia sambatra ty firenena ty miadana any ambany lanitra misaotra tompoko isoana betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko efa hoenao fa miteneny tapaka ho azy solotsika antso hafa eny tompoko miraba tompoko miraba mami miraba tompoko nahatra mami voalohany indrindra zaraiko telo mazava tsara ny resaka eto mamy resaka voalohany ratim manartam manartom resaka faharoa fianaratsoa resaka fahatelo Sainte-Marie hiditra amin'ny tim mastom amin'izay ho anao ry ratim moa ny ataoko anaranao ratom manatam ry dadabe an-drareo ravalo vao mipotra ny jirama reny le famakafakana nataonao teo mamy ny grevy ny jirama tsy tara mihitsy raha ty lanoratra iraisam-pirenena ry banque mondiale ry FMI ry iraisam-pirenena zao ny zavatra misy aty aminay dia ny tantaraina atao daholo ty atsangatry manora rehetrarehetra ty tsy namaly ny iraisam-pirenena za mino amin'izao fotoan'izao androany 14 juillet efa re amin'ny ambassade de France ry izy amin'izao zany hoe reo ane mampime amindreo dia zao latsaka filoham-pirenena dia natsony sadeka dia lazaina tao daholo ny atsangatsy manorana rehetrarehetra sorasoratana sy ny lazalazaina tao dia mibalisy sadeka tena mampisaina manao hoe nareo arany latsaka nandeha ara-dalàna ny fifidianana tsisy ny olana nandratra-baty ny olona nahazo vato nareo nangina teo le izy zavatra tena tenenina dia tsotra spécialité andreo mihitsy ve ole miresaka ny velany io ony mitady 19 any ary nametraka mihitsy izy tamin'ny 25e anniversaire ny hoe nakafanampiana etsika avy any amin'ny Afrika zay tary zavatra tena tenenina dia zao manana ny fiandriana amin'ny Madagasikara
iza Afrika Risana zany ary ty martam efa malala hoe manana ny zavatra petra amin'ny Madagasikara ary manana ny filo mahay mitondra ny vahoaka ao aminy matoa tsisy ady tsaranga ao nareo nge mitady an'izany efa fantatra mihitsy vao ny grève ny jirama tonga de mba niazakazaka atao ambadika atao miambitsika malaso zao kanjo raha vao nijanona le grève tonga de tapaka lalan-drà daholo de nalaina baraka ilay hoe nahazo vola indray ry salary eo nitambatambatsana indray ry salary eo tsisy fanambatambatsana eto ry salary fa zavatra tenenina de zao napetraky ny mpitondra ny ministre sy ny membre de gouvernement tao anatin'ny élément ny ministre nanao hoe zavatra tsy fantatrareo ny resahanareo fa raha ohatra reo te hiteny fanazavana mikasika an'io mazava mila mifampiresaka aminay nangina le grève zay clause faharoa fianaratsoa tonga de nasin'ny sasanyray le mpanoatra efa préparation na propagande io tonga de tsy adala le député adala fezany député tonga de miteny hoe raha zava-bitanao teto fianaratsoa monsieur le président efa mametraka amin'ny fijerinay eo amin'ny ora manaraka fa ianao ny apetraka eo raha ohatra ilaina ny ametrahana anao na raha rendo daholo indray reto mpanoatra mamy fidio anareo rereo de fianaratsoa ny malaliny ataony sofianatra ny slogan malala reo tsy ampianarindreo fa raha misy ny olona intellectuel eto Madagasikara ankoatra ny sianaka fianaratsoa ny voalohany faharoa ny zavatra tiako tenenina de zao misaina ny olona fa tsy manaonao foana ary mandinika ny olona mitondra n'le fitenenana manao hoe le asa vita ny fampitsarany amin'le filoham-pirenena tsy préparation mihitsy zany ny hoe fividianana tompoko ho an'ny taranaka faramadimby nametraka collégium misy ataon'ny andro rajoela filoham-pirenena inona collégium me ho an'ny fianaratsoa mipetraka mandrak'izay zany ohatra nay nanova ny 44 volna zay gona lidiaty eo 44 sy manangy zipo faly ery zay am'izao fotoana zao na de se vao tsisy amortisseur reo eto ampatongany ny zavatra tiany tenenina de zao ny asa vita fampitsarana apetraka eo fianaratsoa misaotra azy fianaratsoa ary nakasitraka ny zava-bitany misaotranareo vahoaka amin'ny fianaratsoa zahay avaty amin'ny faritra Tsinana hiditra ty amin'ny faritra Tsinana indray zay Sainte Marie ory mamy ahoana ozy filoham-pirenena rehefa tany Nosy ao izy de napetrako mihitsy ny Nosy hifarinana ny mpandraraha rehetrarehetra ary na ny any velany areo sy de hitaratra masolavitra manao hoe misy zavatra tsara ry ka ianareo eto Sainte Marie izy de apetrako ao anatin'izany koa mba hahafahan'ny olona rehetrarehetra maka vakansa saty na ny eto toerana na ny avelany faly zay aty faritra Tsinana na ary tenenay fa zay atao ato faritra Tomasina zay ho manoana ny filoham-pirenena io izahay groupe data indrindrandrindra Ambatondrazaka zay te hoe zany teny io ny zavatra fantatray fotsiny ao anatin'io de zao tsy miteny zavatra hafa zay nenay fantatray de hoe ny asa vita ny anoananay anao monsieur le président satria anao teny hoe apio de anampy anareo tsy misy zavatra koatra zay raha filoham-pirenena manao zavatra tsy manoatra ny tamin'ny mastimastoma hoe mananganangy roary raha nanao zavatra izy tany Ambatondrazaka silo nangoninay tambarinay nalay ny vary ny camion nampitomaneny io nina mifatiny daholy raha miteny ohatra ny hafahafa ny opérateur tany satria nahoana raha valy manana amin'ny mpanangom-bary tany ny camion raha valy manana mpanondram-bary tany de io zavatra nataony ohatran'izany fa ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao raha manao zavatra tsy misy zavatra misoratra aminazy ao ka hoe magroty ty matamy matao matsisy an'izany tao fa ny azo mifantany de zao hoe manao zavatra ho anareo hôpitaly ho an'ny vahoaka lalana ho an'ny vahoaka université ho an'ny vahoaka EPP ho an'ny vahoaka mba misy teny ve zany hoe ho anazy na ahoana ka zavatra tena tenena somary masika mamy satria zao ny fahasorenany reto le mpanodry reto de mifahavitan'ny filoham-pirenena programme anazy eto ale miteny an'le hoe 2028 tsy maintsy tonga zavatra efa teneniko andreo foana nge mamy le zavatra tsy vitanao mba atao programme anazy ho an'izay filohanareo ary atreto zay samy teny aminareo par C11 teo mety C70 nareo fa tsisy anakireo tafakatreo nareo ninona ho ataonareo na inona fa zavatra fantatray de tsotra raha mbola mitoy fahavitanao asa monsieur le président toy izy foana fa mbola manana telo taontsika afahantsika mametapetraka zavatra ho an'ny vahoaka voalohany indrindra misotranao mamy maherezy ianao mifamakafaka napetraka misaotra ny radio viva mitaizytsika fa tsika tsotra andreo ka hoe manotohana fahatany fa matoatsika miteny hoe manohana an'io vita ny asa ary ny asa vita zay mbola andasana zay zao ohatra am'izao mamy de miandry ny sonerany vongo mananara maro atretra
efa ndesany ito cette mois tsy maintsy vita io arroada itokana news monsieur le président efa faly zay am'izao fotoana zao ary miandry anao a efa mandeha misoso io lalana io efa lasa lavitra mihitsy a voalohany indrindra mamy voninahitra mandrakana mamy isaona betsaka ianao dia marasitraka ndasantsika ny antso 034 0 ay efa misy eny tompoko miaraba tompoko mazahoto toerana tsy izy tena efa antidoza tsy mety afa-tsiny anagrotana firenena antidoza izy satria tsy manakolazaina fa tsy zay izy lozy mieritrerety seta betsaka isaona betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka miraba tompoko allo mirabanao tompoko mirabanao namana mampatrik mirabany technicien ny piense mpanaraka ny radio fifa miady zany ny mba hoteneniko dia eto amin'le hoe mitovy ny fomba ny fitondrana sy mpanohatra hoe samy be resaka samy mpanakrotam-pirenena tsy any mihitsy le resaka fa izahay matoa zay manohana dia fantatray zavatra nataony fitondrana io ary ny tenenanay an'ireo mpanohatra anie dia le manao tsikera be fahatany fotsiny tsy mitondra vahaolana fa manao tsikera miampy hipodina akondro an'le fitondrana le matony ny firenena iray mandroso e miara-mientana ny vahoaka rehetra ao aminy ny vahoaka rehetra ao aminy miara-mientana zay ampiany mpitondra fa tsisy hoe mpitondra fotsiny manao ny ataonao dia vahoaka mipetraka fotsiny tsy mandroso ny firenena raha izany fa ny antsika eto rary ny raha tsy androso satria nahoana na manao dia manao ara le filoha be famingam-pinganana totody amin'ny tanjona zay tadiavina mihitsiny raha mbola izay dia zay zany nenay no any tenenanay hoe le toe-tsaina aloha no ovana mihitsy ny toe-tsaina rehefa manao ny sasany a karaha misy tsy mety tsy hoe misy fanaperana ane fanaovan-javatra e fa ianao mitondra kiana ho an'ny fampandrosoana zay no atao rehefa ohatra hoe misy tsapanao fa zavatra tsy mety fa nenao zavatra efa atao fironina indray ny tsikera fironina daholo famingam-pinganana rehetra io any ka tsisy firenena mandroso mihitsiny dia eto zany dia tehiteny rehefa miovy toe-tsaintsika io a ny lalànatsika moa ny akamaroan'ny lalànatsika efa hatramin'ny 1975 ovana ny lalàna ovana ny sata maro anery sata tokony iovy amina orinasa ohatra fotsiny zao tokony ny jirama io tsy maintsy ovana ny sata satria hatr'izay na ny zafin-dohalika mipiasa ny jirama raha tsy mandojiro aiza moa tsy hiteraka faty-apoka ho an'ity firenena ity zay mangalatra dia vita amin'ny mangalatra tsy maintsy misy lalàna mifehy izany fa nampin'izany tsy maintsy miara mandroso amin'ny firenena rehetra tsika tsy maintsy mitady zay anaovana le fampandrosoana vaovao ny any amin'ny parc solaire zany efa azo atao zany mampiena betsaka satria sosa pourcent araka voalazany fro no fampidirana ny tombotsoa amin'ny resaka parc solaire io dia noho izany zany efa miena dia miena any amin'ny 1 milliard 500 tapitra isany ho any ny vola zay gazoal zany solo ny 70% io tsy efa mandroso kosa ve zany fa le mpanohatra zany dia minimikipy ny sasan'izany moa dia hoe tsy tokony hanao fitetezam-paritra ho ny famandany vola fa nga hatanina rivorery Madagasikara nga ianao ihany ny te-hisitraka fambatosoana mba te-hisitraka fampandrosoana daholo ny faritra rehetra ary ilain'ny faritra rehetra zany dia miara mandroso fa tsy hoe fitiavan-tena hatanina rivo dia hatanina rivorery ihany ny faritra rehetra izay indrindra no tena katsahan'ny filoham-pirenena hoe tsy misy distrika adino
dia tsy noho izany tsy hoe mandehandeha izy fa fampandrofona no ataony ihany dia manaraka izany le lalàna zany a eo amin'ny fampianarana eo amin'ny fahasalamana eo amin'ny varotra reo zany tena tokony hovaina ny lalàna amin'ny feandreo a raha tiatsika koa ny mbola androso makasitraka sy makatelina namana mampatrika misaotra tompoko isorana betsaka ianao dia makasitraka anao ihany koa 034 53 031 78 033 60 640 59 ary ny 032 91 901 20 iny tompoko mirabanao tompoko Allô mirabanao tompoko miraba tompoko azafady tena mampiomehy misy mamy dia izany tena mampiomehy ho an'le mpanoatra zany dia tsy misy afa-tsy mihevitra ve dia tahana irika anaratsiana fianakorontanana vahoaka foana zany le mpanoatra mba mitady hevitra dia rehetra ataon'le firom-pirenena zany atramina fisaona-pirenena zany dia atramin'izany dia tenenina daholo mamy le raha misely fidina firom-pirenena iny le anao mibotingerina nakamina mpitandro filaminana dia anao propaganda raha reny ve no atao hoe ahisy fidina firom-pirenena tianao mibotingerina eto amin'ity firenena ity fotsiny nataon'le tena mampalahelo mampalahelo dia le firom-pirenena anankiray efa tamin'ny 2002 tamin'ny 2009 inona no nataony tao inona no nataony teo fa ny olona mavita ndray mitadiavana hevitra izy zao izy zany vao lazay mahitondra mahafantatra ny ilainy vahoaka fa naninona anao firy taona tsy nahafantatra an'izany betsaka ny mamy ny olona zay nampijalian'le fino anankiray iny rehefa fananana hoe tiny tany tiny fanakatiny tany dia tsy maintsy azy ary misy efa maky mihitsy nono ny fanaovana fanarahana akeriny tany olona nefa ny tany io ny velomany le fininao anatin'ny alainy dia azo maty tamin'le olona le vady ny tsy fantatra maty na tsy maty fa le anankiray maty moa nanaovany an'izay be da be atrany tsy rabe any zany betsaka nefa miala taminy dia zany zay mbola fidiny vahoaka malagasy seulement zany mbola averino avy tena mampalahelo eny misaotra betsaka mampadety fotsiny mampalahelo anazy ireo mpanoatra dia nitap isorana betsaka ianao dia mankasitraka anao ihany koa raisitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko miraba tompoko eny tompoko madamina diava tia mahitsy ihany eny tompoko saika ampafantatra kely fitarainana zany fa tena lasibatry ny asan-dahalo ny commune mahitsy dia mba miantso ny gendarmerie miantso ny CB dia tsy mandray antso izy fa misaone libre fotsiny amin'ny alina nefa mba hoe mila famonjena dia zao konko ny dahalo izay manafika rehefa mandeha amin'ny alina manao asa tenuena gendarme miaraka amin'ny basy dia mba manao antso avo izay manandefy amin'ny gendarmerie ny mahitsy zany mba azavela hijaly le vahoaka fa mampalahelo tena mampalahelo isakala asan-dahalo dia izay ny fitarainana mba atao tompoko isorana betsaka ianao mampita an'izany vaovao zany minao fa eniny tompona ndraiky zany zay ampahorin'ny asan-dahalo ny poniny mahitsy mba jereo akaiky zay eny tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko tsatsatsatsatsatsately aloha dia sambotra raha fantakarany mampilahatra vahoaka teo zany toko mba mijery ny tompona ndraiky sa voalohany eo amin'ny toerana fa tena mijariny ohatry zany zao nanoratra azavotena tao amin'ny firasana voalohany efa tamin'ny herinandro any tao dia nasainy mijery nandroany fa hoe miraikitra ny connexion dia milahatra eo anao mandritry ny tapaka andromanontolo dia miraikitra allo ohatry misy ny kiroko tampo dia tapaka avy any aminao afaka mamerina miantso ianao afaka mamerina miantso ianao rehefa avy eo raisitsika aloha ny antso
eny tompoko miraba tompoko miraba namana Patrick miraba tompoko raha François Fatsitas sauta na me fitenenana miraba ihany koa zany ny technicien miraba ny PTS na toerana na anjelana men ny radio Pika Madagasikara fandarana ao Fazavo temo zany namana ny teny hoe samy matao matim masinsisa amiko zany le tim moa zany de hoe tsy Madagasikara raha zay zavatra zay zany feretana de tena fanohatra tanteraka le tena fitiavana ny Madagasikara le anarana hoe tim na za zareo vainy io fa tena ohatrany tsy zava-misy zavatra maty am'le zavatra misy eo am'zareo izy fa ohatrany hoe anarana tsy tokony mipetraka amin'ny tokony misy an'zareo izy satria le fitiavana an'le tanindrazana tsy ao mihitsy nda hoe tena tia zareo hoe le tanindrazana misy eo reny tamin'ny atao hoe ino ty ny fetim-pirenena tena tsy ny fetim-pirenena io mihitsy zany tena hoe io mitakalakainisa taona io zany tena ny ny malagasy raha malagasy raha manana ny raha malagasy izy sy ny Madagasikara de tokony io fetim-pirenena io zany no any ny tena hoe tiany Madagasikara nefa nareo raha nandika zao tamin'izany hoe fetin'ny fakazana fetim-pirenena malagasy zany tamin'ity tena io le tiany io ary tena tsy tao am'zareo mihitsy zany fitiavana amin'ny Madagasikara zany fafana aratsina zany tao ambadika hoe inona ny anaovana ny fetinena bro ao mahamasina makatoko makaroa aza makany any amin'ny arendana finisika tany amin'ny afomanga aza makany fa loza be niany loza zay moa fiteza reny loza daholo loza ny zava-misy eto Madagasikara de mba fafinaretana no ankalazay Madagasikara am'zany teo fety pirenena zavany izy reo loza ny zavony amin'ny olona ny ambavoatany niky zany de hoe io ny Christmas io ny Pâques io na famivahiny ozy ny tena ina ozy nikisy raha resaka hoe social io ny tena finanana ozy satria de vaintsisy zany olona mankalaza amin'ny fety mihinana sy ny sisa ireo ny henakisoa any ambanivohitra amin'ny valapa teny amin'ny latabatra sy ny sisa mba misy henam-bidy mihinana daholo ny olona anasa fararanga teo moa mankalaza amin'ny fo tena anesikesika ny malagasy reka fa le timba zany amifanohatra zany ny eritreretina ohatrany tsitsy le hoe gazety mpitanjaka tianao ve mitanjaka no zavatra tsy le inona moa le ankire vola soa misa tena le anarana aloha ohatrany hoe ambony manaka tany lanitra raha misy kely nefa tsy zay le hoanina fa ny asan-de volo ohatra le fitenenan'ny olona fa ny zava-misy ao anaratsina la atao hoe tanjazana zany zeny atao hoe titanjazana tsy miendrika atao amin'ny anarana gazety zany fa tokony voana koa zany le anarana gazety izareo fa tsy miendrika tokony zany noho izy eo amin'ny resaka le hoe aina mandeha tsoa moa zany tena mandeha teo amin'ny 88 zao de tena io zany da hoe ny raha nisy olo io zany de tena ohatrany hoe fanaraka tamin'ny fitonjana terofa zao izy tena de lazainy raha milaza zavatra miabo fitonjana miasy ny bafona asy nareo raha mahatitatitra nyle 88.8 fa de tena zay no ataona ary misy koa moa radio hafa zay koa manaratsy fotsiny efa de miaina eto Madagasikara ianao mba mandiny ihany de zareo amin'ny lafiny atao hoe radio na ny aina mandeha fa de tena tsy miendrika zany tokony anehoana ny fitiavana ny tanindrazana eo moa zany le teny mampatrika hoe le toe-tsaina zany tena tsy mandeha amin'ny lohany satria le toe-tsaina tsy mijery ny soimbonana zany moa za hoe raha tena malagasy ianao de jereo lay soimbonana ho an'ny rehetrarehetra na de atao hoe araka le ten'le olona hoe mpanohatra azy ianao de jereo ihany le soimbonana ho an'ny malagasy piray raminao satria atoko isaona betsaka ianao de mankasitraka tompoko lasa tsika ny antso manaraka 034 53 031 so eny tompoko miraba tompoko allo miraba anao tompoko miraba tsika olona tsaro tiako resahana zany atao fofo ihany angamba namana bypass zany mba fanampiana azy aza mamono tena rangahy mamono tena ianao azy satria no fitiavanao le rangahy de milaza zavatra ratsy anotaniny ianao secret zany hoe nisy elanao
eo fitondrana pialanao amin'ny toeran'io président Rajoelina no ampijanona ny hémorragie ny génocide asa aloha hoe iza no atao aiza misy génocide iza no atao anaovana aina hoe hémorragie mamono olona ry secret ge zany raha ohatra ka tena misy tokoa aminareo fa na ohatra renao tsy giadra mandra-pahafatinao am'izany de sahirana ianao raha ohatra ka samboron'ny olona de aladiadinanao na de zay fa nadiadiny zay fotsiny de efa manahirana ka mba mananatra iny manampy zany aza manao an'izany fa mampalahelo ianao raha zay mifandeha manarakarak'izay efa tamin'ny andro président Ratsiraka ny teny ty zavatra ty zay mpanohana ny président Ratsiraka tamin'izany fotoana zany izy hoe tsy ilaina averiko tsara tsy ilaina ny mpanohitra zay matsy hoe manjaka indray zay fomba fitenena zay ilaina mpanohitra tsy ilaina mpanohitra mbola tsy miteny zay ianao vada manao an'izany d'accord fa mbola tsy miteny ianao de efa mpanohitra inona toerinao mbola tsy miteny le olona de efa toerinao tsy mety zany amintsika gasy tsy mety zany fa zao raha ohatra ka misy zavatra eteretin'le mpitondra na izy na izy ka hitanao fa tsara de toano izy anatanteraka ny artereo izy amin'ny alalan'ny fanohananao azy anatanteraka ny ampinao izy tereo izy de misy le terme tereo izy atateraka ny zavatra tsara no teneniny fa raha ohatra ndraika hoe tsy pinao le izy hoe ratsy de tsy mila manohitra be anao fa miandro fifidianana de milatsahinao any amin'ny fotoam-pifidianana hoe le zavatra ohatra zao tsy tianay karaha tonga ao amin'ny toeran'io ko raha fidinareo vahoaka de tanterahako ty zao avy fomba natanterahana azy ariny ny fanampiana zao volanaovana an'io sy ny karazany de am'izay ny olona tonga de tena raha ohatra tonga ao zany io rangahy io tonga de tanteraka daholo zany teneny zany efa mazava daholo fa tsy ilaina le hoe mbola tsy misy ninona akory de efa mpanohitra zay de vo miteny le olona de mpanohitra zay de foronina daholo ty fanoherana rehetra tsy kera rehetra ty tsangatsy manorana rehetra ty na zavatra tsara zao raha de aratsina satria hoe mpanohitra zay ngamba tiako tenenina fa de misaotra tsika olona tsara rehetra isoana betsaka ianao de makasitraka resitsika ny antso manaraka miaraba tompo miaraba tompo miaraba yaso tatay Lydia sisa nandy asa mpanjakana tanao ny makasika an'le dossier-ny olona anao retraité io na ela loatra le taratasy tokony atao an'ny taneny izy io manaraka le hoan'ny mpanoha efa fantatra nefa solomaso mainty no nanaovany tarape de izy efa tsy mahita moa mbola solomaso mainty ihany nanaovana fitantsona ataon'izao kampandritsina ataon'izao fitondram-pika zao ka amafisin'ny pasteur asa fanjoka pasteur koa izy ny tapaka avy any aminao ka mbola misy fotoana mamerena ihany eny tompoko miaraba tompoko allo miarabanao tompoko salama tompoko eny tompoko makasika an'le fanadidina teo miaraba mampatrika aloha de miaraba ny technicienne de miaraba ny PCR rehetra makasika hoe fanaovana politika eto Madagasikara nagaga tamin'ny alina zany raha mba nijery tele ravavy de misy mpanao politika hoe atoky républicaine de gagy ianao hoe fa izy ty moa zany ohatra mpivarotra eny Analakely de be da be teny isaky ny firimetatra de misy mpivarotra de ohatran'izay koa neta de tsy fantatra hoe inona moa zany le tena antony ijeroa le mpatoko politika mety hoe nanangana toko politika izy de izy mivady ihany de raha ohatra ka fivalo ambin'ny folo taona le zanany de miampy any zanany raha ohatra moa tsy ampy valo ambin'ny folo taona le zanany
dia ry dada sy roneny zany raha ohatra ka mitovy ny hevitra mba nanampy azy teo tsy fantatra hoe inona ny tena aporo entin'ilay atoko politika eto Madagasikara fa ohatra mitsangatsangam-pony ohatran'ny tsy haiko izay lazana azy fa dia hoe tondra inona dia raha le Langama azy zao na le profil fotsiny hoe mpanao politika hitako hoe tsy ao sofera zao no mitovy amin'iny tsy hoe manambany sofera na tsy haiko sofera ihany koa tsy maninona fa raha le hevitra ny entiny aloha miezany taty amin'ny ankily ary moa zay nanao azy hoe izay ninona teneninareo dia manohatra ary mitovy amin'ny an'olona tsara teo mihitsy ny tiako tenenina hoe ninona zany atao eto dia manohatra dia le fanohirana nefany dia fanohirana makany amin'le fampitihana dia gaga ianao hoe manao deadline moa le filazany azy zay le zalako miezaka manao vocabulaire takatao vahoaka zany hoe mamy 2035 lazao avitana ohatran'izao fa manina le fanjakana no fatorana ohatran'izay fotsiny efa misy le zavatra zao ary mandeha dia milama dia misesy ozy ny fitenenana fa ianao mila mandry fa zala zany ohatrany hoe bosikilena ilay fanjakana dia fatorana amin'ny zavatra tsy dikany dia ohatrany hoe le zavatra tsy voakitika ihany no tongisina dia ohatrany hoe tsy miasa le fanjakana nefa miprofo reny zao tany Fianaratsoa misy tsy voatokana reny tany Fianaratsoa tany Anosy tany Sainte-Marie be da be raha Madagasikara zako toko hoe tety Madagasikara fa anaty bozaka any ara gaga ianao hoe misy école manara-penitra fa zala moa zany minitsy mahita dia zay fotsiny azy zany tiako apetraka hoe mipanohatra eto ny tena marina dia hoe rehefa tsy zay no mitondra dia tsy mamely ianareo ary nataon'ilay SVM mamaly moa secrétaire général-ny SVM dia hoe tsy mahay mitatana ho ny filoha fa nganareo mba nahy mitatana nareo reny nanao tately afa-drakotra anty fireneny aty inona mba nataonareo teto inona tsisy alatra ny tena betsaka teto fa raha fa hoe tsy eo amin'ny toerana dia mahay miteny zany keo ny fanaovana politika fezikely fotsiny any jirama miangavo mpiasa ny jirama tokonaro tsy ho ay anatin'ny banderolina nareo ny tena hoe vahoaka fa raha ny tena marina vahoaka tezitra aminareo ary nareo tokony ho toroaham-bata satria sady mpangalatra mimpambita vahoaka ina ny lazaiko hoe mpangalatra ny compteur tsy midiro tapaka compteur midangana ny famerim-bolan'olona tsy averinareo ny fampidirana jiro ohatranazy tena mitovy mialohan'ny jiromora io dia tena hoe mame volan'ny directeur siana dia mba tafiditra melola i jiro dia ohatran'izay koa rehefa nametraka compteur indray dia misy fanorana koa hoe mila indamnité mampiasa ny jirama satria nametraka compteur taty dia hoe tsorabato mahazo anareo raha mbola mitoy ny zavatra ataonareo fa aza miana-kendry tsy ohatra tompoko isoana besaka ianao dia makasitraka ndasantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko mirapaka atao moramora ahoana mety mampatrika miraba tompoko salama allo toizy teninao fa efa ho ianao ay mahafinaritra raha gasy ny fambolekazo tany taja moa ny nambolesika hazo iny ary ka le olona tena be dia be misy misy mampatrika fa nampahafantatra olona be dia be zay amin'ny teny anaiky hoe arakaraky ny fahatsian'ny olona amin'ny président vomaikana be ny olona ka velao iteny ireo mpanohatra reo arakaraky ny fanatsiany ireo mpanohatra reo amin'ny fitondrana mahatonga ny olona manaraka amin'ny président ka zalala ina na isa na inona tendrisareo dia président manao ny asa ka nizany misy mampatrika dia izao misaotra amin'ny président sy ireo mpiara-miasa aminy izahay avy any mafiatra-ambony fa be dia be ny zavatra nataony amin'izao ora sy mitondra zao dia tena faly ny olona tena faly ka dia sorana tanteraka i président atao miasa président fa asa kizy asa ketaka fa avelao foana raha iteny eo fa raha fa reraka ireo
dia mijanona fotsiny fa ny asa ihany fampandrosoana no angatahana fa dia misarabetsaka tompo fa tena mampifandray olona maro hoe tioka zava-ty misy mampatrika betsaka be mihitsiny hasany tiliara fianarantsoa tamin'ilay sika rehetra-boly azy niona tena nahafinaritra be misy mampatrika fa trisy ny asa tao e zay fa dia misarabetsaka tompo tahiran'andriamanitra daholo isaorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompo andrasantsika ny antsoa manaraka mirabanao tompoko eny tompoko zany mampatrika le fotony tena maro efa makavankala romban'ny marsialina tavo mito malasa saiky eo arary kivoapatorana tena hita miariary tena arary kivoapatorana marina tena ragafarazazety tena marakile fanabiadina hitanao daholo misy zavatra hoe tsara zany mitsy zeraka aby zareo dia antile zavatra hataka any amin'ny zavatra ratsy daholo ianao mijery gazety zany io fahafatesany io ndray zao ny atao iro gazety io tena olona anaratira sitokarany hita zany hoe iny zany singe zao hoe fatatariny le singako inona ny tenendreo efa singa mahery vaita no afaten'le olona sady raha fantatary ve le singa dia velona ve le olona zany ve le asita tena manderaka veraka atily izy fa tena zao azy misy olona petena hoe tena maheraka le fahamanamagana tena hita misy hoe marary kiboapatorana dao izy meraka miretirety tena ohatrany efa mampilea fotsiny e zay tena maro tena mampilea matitatory ilazarany fa tonareo amin'le fahamanamagana fa mafinaritra isaorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko eny e io moa le hoe mpanaramaso ny vahoaka malagasy mpanaramaso ny olon-drehetra miraba tompoko miraba monsieur Mampatry eny tompoko za tena manako amin'ireo jiramaro jirona efa miakatra isam-bolana nefa ny zavatra tsisy anampiana tsisy inona fa dia iny ny eo foana ny eo nefa miakatra foana le izy milaza reo hoe mangatabonjy vahoaka nefa nireo mihitsy faran'izay mampitaly vahoaka tsy rariny mihitsy zavatra tson'ireto jiramaro reto fa dia misaotra indrindra mitrika izay lolompona kay isaorana betsaka ianao zany zao mbola rectification jerena amin'ny jirama zany hoe ahoana zany facture jiro tsy mandeha nefa miakatra be fa mampitaraina ny olona mihitsy an'io e eny tompoko miraba tompoko salama tompoko miraba tompoko antiko resana zany mahakasika le mpanohatra miteny hoe mila voka ny zavatra nazo fanapozinana na fahaten'oloreo nefa iay député Naibrahodinina miteny misy lalàna misy fe izy io efa tana fisarana sy tokony avoaka soly izy fa maninona nefa mangataka salareto hoe avoaka tena sy tia vahoaka reo raha tia vahoaka reo tokony andinika tsara hoe zava-doza ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy ny amoahana ny anarany valy ny fitiliana avy any an-dafy inona ny antony mazava-doza azy poezina tokoa izy satria zay olona manana lolo-po rehetrarehetra sy mety hiteraka fanapozihana fa hoe fantatry ny be sy ny maro zany fa ity mahafaty an'le olona zay sy tiako dia tiany zareo mpanoatra zany hamparitaka zany zava-doza zany sy fitiavana vahoaka zany izay mba tiako asongadina ho fantatry mpanoatra reo fa sy tia vahoaka reo fa tiany zany ho fatony daholo rehetrarehetra ato mampianatra zavatra rasy ho an'olona zany sotrabetsaka tompoko isaorana betsaka ianao dia makasitraka tena marina ny teninao tondratsika fanazavana kely zay amin'ny farany eny tompoko antso telo sisa no raisitsika eny tompoko salama tompoko miraba tompoko salama mampatrika tegna rahafatsika rehetra betsehatra zay anankiray zay mihitsy nakaraisiko
anina voalohany le izy zany a poiziny misy resaka hoe pimasy de misy resaka hoe pozina ara-tsakafo de ozy aramamy hoe amin'ny eritreritra daladala hoe maninona moa zany eto amitsika ny manana spesialite tsika amin'ny fomba nanaovana an'ire CVO reny ohatra ary amin'ny mirary izy efa fantatra hoe poizina resaka mosavy zany direct hoe mosavy eraky re radio be dehibe reo a misy hoe aty ananina mpanao an'izao manala vorika manala baraka manala inona ary telefona zao firy de maninona moa zany a raha mbo asina mandray matoky reo mahazo alalana avy any misy taratasy avy any amin'ny ministera fahasalamana ahafahan'ireo mitsabo amin'ny ara-pomba malagasy manana taratasy reo ka maninona moa reo zany ra réquisitionen'ny ministera fahasalamana de asaina mitsabo an'ireo marary reo poizina mahazo an'ireo ka rehefa tsy sitrareo de anilena daholo ny laissez-passer an'ireo fa tsy mahazo manao publicité amin'ny radio amity manala poizina manala misavy manala vorika ity reo eritreritro anina fotriny am'ireo le izy la lefa tany an-dafy tsy fantatry ny vazaha ho tsisy formule ho zany hoe vonina vondelaka ampiana vonina tapy ohatra manome inona ohatra ny ana zafatry hoe zava-marina zany efa fantatra zao hoe poizina le izy de manina raha-pahasiana gasy zany eo amin'le ao fitsaboana malagasy eo amin'ny raha-pangetrena bala na any amin'ny mirana ohatran'izany de réquisition reny izy avy tena mahay resaka mosavy eto manala an'le mosavy reo misy tsy manao test an'ireo olondreo zany fa reo misy diatany mihitsy mpianakaviana reto misy loatra zao ka ahoana izy zany mba andrain'reto aloha aminareo manaraka zay zany de le fampianarana indray raha mana zany mbo mangataka an'le ministera fanabeazana ho any eo an'le fampidirana mpianatra fa mijaly ndray aman-dren'ny mpianatra amin'ny lycée anankiray zao a eo amin'ny roa alina sy ray hetsy eo amin'ny droit zay droit aloha amin'ny LMA zany reo tonga de tsorina hoe LMA de io roa alina sy ray hetsy io mbola miampy io teniana zimma afaka hatrany amin'ny telo alina sy ray hetsy azy zany ny zazaray de mba mangataka zany amin'ny ministeran'ny fampianarana sy ny any rehefa tsy maintsy aloha ihany le telo alina sy ray hetsy io tsy mety ze raha fa hoe manao engagement le ray aman-dren'ny mpianatra de ze mahaloha azo tolo-bositra ray manontolo any amin'ny banky any mahaloha azo tolo-bositra fa ze tsy mahaloha zany mba manao anina ny fanjakana mba hoe manao engagement le ray aman-dreny de ado par mois ohatra mba 2 arivo sy 1 alina isam-bolana ohatra na 10 arivo sy 1 alina isam-bolana mandritra an'le 10 volana ianarana na hoe 9 volana voalohany zany tsy maintsy voaloha le 2 alina sy 1 hetsy de za mba angatahana an'le ministera fa de manko le virus ho any tonga aloha le mpanohatra reo ny ao any tsy mpanohatra fa mpanaky anareo a de mpandoko mainty ny fotsy zay reo azazondreo amin'ny micro ihany fa tonga de ninazy de atao tonga aloha ny virus lainy eny azy tena bala io manko efa teleka efa firy andro zay manontany an'le mpanohatra hoe didin'izao araha hoe izy amin'izy 10 lahy reo a no ataoko mpanohatra ho fiditsika atao filoham-pirenena amin'ny 2028 fa raha mbola 10 na mihoatra 10 ndray amin'ny 2028 da aza mieritreritra indray hoe mangalatra indray seny aza mieritreritra hoe ratsy indray fa nanano fifidianana naotra zao raha mbola mihoatra 10 ndray ina amin'ny 2028 de mbola tsy maharesy anankiray foana ray foana maharesy 10 raha vao resaka fifidianana satria ny anankisivy a fampitsipaka fotsiny eo de fa mety tontolo sy taka fotsiny eo ikaiko hoe zay ho lasaina moa amin'ny 2028 mety misy vokatra hafa lasa mba mieritreritra mba misy olona mitondra sakosy ndray de mba sosisy ndray le atao any anaty sakosy azy de mbo ilaza sosisy eran'ny arabe ndray amin'ny 2028 zay va misaotra betsaka man isorana betsaka ianao de makasitraka resitsika ny antso manaraka eny tompoko miaraba tompo miaraba namana patrika eny tompo miaraba koa ny namana mpianso eto amin'ity mpandarana ity
rabaina ny teknisiana rabaina ny mpiaino isa tokantrano tsy matsinanana ihany de namana zavatra anankitelo no resako voalohany makasika ny jirama tamin'ny herinandro iny moa dia nalaza ny orinasa jirama dia tariny syndicat maro ny resaka efa natao teo na ny teo alohako ny anso teo arany ka ny ay zany makasika ny jirama aloha efa zava-dehibe satria nijanona moa ny fitokonana noho ny fifampiresana za manokana zany a dia mbola manamafy ihany resaka natao teto tamin'ny lakamisy indrindra fa anareo mpiasa ny jirama indrindra mpiasa madinika ataon'olona fitaovana fotsiny nareo ary dia tena nisy namana ny anso teto ny laza tamin'ireny fotoana ireny fa misy ny tena enjana ny mafia ao anatin'io zavatra io raha avy mitokona ianareo dia hoentin'le mpitarika any amin'ny bara any amin'ny restaurant mihinana sakafo kely dia izay ka ny ay zany dia fatongava saina ao any jirama satria mazava ny tenin'ny filoham-pirenena raha ny vahiny izy tamindray andro hoe na namoaka chiffre izy dia namoaka daty ny niorenany le fitaovana nampiasaina voalohany teto no mbola ampiasaintsika amin'izao fotoana zao anisan'ny fototra mahatonga ny jirama ohatry izao ny ay zany dia mampirisika ny fitondram-panjakana indrindra fa ny manandrifan'izay na ny ministera ny an'ny gouvernemanta indrindra fa ny filoham-pirenena anova n'io sata ho ny jirama io tena mampirisika satria ny antony zava-dehibe no voka-tsoa ho azon'io raha ohatra ka atao ny fanovana satria le niteneniko hatramin'izay ireny misy ao fifanarahana natao aman-taonany marobe izay tsy azo foanana raha tsy mandalo atanatohatra maro indrindra fa lalàna ka anisany ahafana manarina ahafana manafoana indrindra ny alatra ataon'ireo olona reo raha vita zay fanovana zay ka tokony aprosina raha za manokana zany dia mampirisika ny fitondram-panjakana anova zay tokony ovana indrindra manabotra ny orinasa jirama io satria zay ihany ny vahaolana ary aingana amin'ny fahitako azy dia mbola mampirisika trany makasika an'izay eo indray n'le fitetezam-paritra ny conseil de gouvernement isaky ny renivohim-paritany moa zany izy io zao izy efa miditra indray ny renivohim-paritra conseil de ministre isaky ny za zany za manokana mety io satria zay ny ohatran'izao faritra tsy matsinanana bebe ny zavatra tena mbola tsy mandeha miloniny any ary efa nidadadrain'le olona tao tamin'ny fivorian'ny anteny mera rotota teo iny misy tompona ndraikitra ao mbola tsy nifoloana fa lasa par intérim foana ny olona miasa ao nefa tompona ndraikitra izy amin'ny direction misy anazy zany zavatra zany dia mila jerena daholo ka ny ay zany mampirisika koa makasika an'io atao fitohiza raha vita ny isaky ny faritany midira amin'ny faritra indray vita ny faritra isaky ny district vita ny isaky district miditra amin'ny commune indray mandra-patapitry ny mandany filoham-pirenena hita ny zavatra tena manahirana ny vahoaka raha manatanteraka an'izay zavatra zay izy pakehitriny moa zany nisokafona daholo ny adalàna nisy hatramin'izay izay mahatonga ny sasany indray manarasy an'io zavatra io fa za dia tena maniry tena mampirisika ny tohizan'io raha vita ny isa-paritra miditra amin'ny district miditra amin'ny commune amin'izay hita ny filoham-pirenena daholo hoe ay ohatran'izany ny tena filan'ny vahoaka fa tsy noenty io koa ny efa tenenneto hatram'izay na ny mpiara-miasa koa raha dindraindray tsy manambara ny zavatra tena misy any fotony fa safosafony fotsiny ny zavatra misy raha isina ohatra fotsiny zao anao zery todika zao colonel Faneva any faritra Menabe amin'ny 19 juillet any Beloha-Tsirbina zay ny nany olona tena miasa makasika ny fandriam-pahalemana dia hoentina daholo ny fitarainana ny zavatra nety ny zavatra tsy nety nandritra an'izay nanaovana fandriam-pahalemana ny faritra Menabe nandritra ny herintaona sy tapan'izay zay zao ny vaovao malaza ny faritra Menabe dia maninona zany ny olona iny mavita ohatran'izay fa maninona ny tompona andraikitra sasany manana andraikitra napetraka taminy tsy mavita manao zery todika ny asa vita ka
ny ay zany ofehany zay rehetrarehetra nolazaiko zay dia sotra tsika vahoaka malagasy a dia tokony ho tony mandrakariva tsy tokony anaiko rebereben'ireo mpanao politika reo satria efa teo reo olona reo a dia hitany ny zavatra atao a dia manimaniny tongolo l'Egypte reo a dia zay mahatonga ny zalahy ankehitriny hoe tsy matantsony ny zavatra ohatrohatran'izay indrindra ny soa ataon'ny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy dia any efa niteniteto mahakasika ny marché public ohatra fanaovana école fanaovana lalana hatramin'izay isika mivoaka ny vola miasa sy vita mandeha ny appel d'offre mandeha ny rehetrarehetra mahakasika an'izay a dia mivoaka ny vola dia mody manao geste fotsiny any fotony amin'ilay asa nefa ilay asa tsy vita ny vola amin'ny trésor mivoaka foana hatramin'izay zavatra nisy daholo zany ka zany zavatra zany ankehitriny sarotra dia zay mahatonga ny sasany manaratsy hoe tsy manana vola ny filoham-pirenena tsy manana vola izy hozarizaraina fotsiny hofikirina fotsiny fa ny vola ao dia ho ampiasaina ary hita ny zava-bita dia reny ny filoham-pirenentsika isaky ny mandeha dia mitokana zavatra isaky ny mandeha dia mitokana zavatra hitrapokany zany hita-pirenena tsy azo afenina ane zany fa hita maso hoe dia mbola misy ihany sasany teny tamin'ny fandarana omaly hoe tamin'ny alina hoe tsisy ninninona vitany fitondrana tsisy ninninona vitany filoham-pirenena dia gaga olona ohatra niny izy ary tokony andraikitra amin'ny atoko misy anazy izy nefa mahasamy teny hoe tsy misy ninninona vita nefa saiko e tena rariny izy raha hiteny hoe tsisy ninninona vita reny olona reny ny amiko na ny mandeha amin'ny tany evia ny arany mety tsy ataony fa eto Antananarivo izy dia nandafy angamba izay ny tsy ahitany zava-bita manerana ny Madagasikara ka dia mampirisika hatrany ho an'ny filoham-pirenentsika ary mampahery anazy amin'ny ezaka izay ataony fa satria zahay sy zamba izay mihiratra izay manana maso dia mahita ny zava-bita ka tohizo fa zahay dia eo foana amin'ny zavatra rehetrarehetra manandrify anay indrindra ny faritra misy anay Atsimo Atsinanana zao dia efa mandeha miainga zany hoe mbola sy mahafa-po dia efa misy zavatra hita maso miainga ataon'ny fitondram-panjakana dia zay no mahatonga anay mampirisika manao bebe kokoa noho ny efa misy ao zay ny fandrinay zay ny fikasanay dia makasitraka makatela sy indrindraindrindra sika rehetra mpiano isorana betsaka ianao dia makasitraka zay ihany koa ny antso ny raisina tamintsika mpiano jaina makasitraka makatela indrindra tokoa ny fandarantsika isorantsika rehetra tao anatin'izay fa nihokevitra izay fampitinana fotsiny misy teboka anankiray saika ho tenenina mihitsy dia kanjo zay dia hoe mifanampy daholo tsika rehetra momba n'le resaka hoe fanampozinana le mitaky mafy ny amoahana ny anaran'le pozina tena marina ny tenin'le olona iny ary za isorako ianao ary hoe ao anatin'ny mpiaino no nanetana ny mpiaino nampafantatra nyny zavatra iny hoe misy lalànany ny zavatra ohatrany fa tokony ho ampy amin'ny fampahafantarana antsika ny hoe fantatra ilay pozina mahery vaika nanapozinana olona ka nahafaty olona maro tsy ilaina ny afantarana ny anaran'le pozina satria nahoana mbola marina ihany tenin'le olona andeha ho resahana zany pozina dia indray no atao resabe sy ampitahorana an'le malagasy namany eto fa efa fantatra ny valon'ny fitiliana dia izay ny olona nanao foana hiaran'ny lalàna ny maty moa iny tsy ampiverina ny maty zay fa mampalahelo mirary fiononana tanteraka ho an'ny fianakaviana fa kosa ny fitandremana amin'ny manaraka zay no zavatra tandrovina angezabe ny fitandremana amin'ny manaraka ny teny Amboamalaza ny resaka tandremo disadisa mpianakaviana disabisa atao anatin'ny fiarahamon'ny mpianakaviana irariana mba tsy hisy toe-javatra ohatr'izany tsony fa raha ohatra tsika andeha hitady ny resaka hoe inona le pozina sy ny sisa zary mampirisika mihitsy ny fitondram-panjakana sy ny ministeran'ny fahasalamana aza tenenina
na ny anaran'le pozina ary raha ny eritreritro fa sao de indray ny entina andeha fitaovana be da be tsiro de ade ampitahorana atsy na de le resaka ataon'le olona sasany hoe xénocide sy ny an'io ary marina koa ny tenin'le olona teo ahita raraha am'izany ianao za de tena miteny malagasy praitandraza antsika fa aloha mba misaina sy mieritreritra ihany vao miteny fa za de manaiky ampitenitenen'ny olona na sanatria etin'ny fisainana mandeha any amin'ny lalana tsy izy de teniteny foana de nefa rehefa avy eo zay eny teneniko foana hoe fantatry le olona ihany eny vaika ny vokatry le zavatra teneniny sy le tsy mety ataony fantany fa amin'ny fotoana mety hoe mampamafanafana amin'ny fony de tsy fantany hoe zay ny tenenantsika hoe aloha ny saina no andeha aloha zay vao ny fo résultat io tompoko fa ny saina ny melo lalana mampafantatra ny zavatra rehetrarehetra de ohatran'izay ihany koa le hoe fanapozinana le pozina za de mampirisika aloha raha ny eritreritro ampy ny fampahafantarana goavana zay azo hoe pozina mahevaika sy ny sisa fa kosa ny anarany fa de efa fantatra zany nitondra ny fanazavana nitondra ny vaovao ofisialy zany ny teo anivon'ny fitondram-panjakana ministerin'ny fahasalamana sy ny sisa nakasika an'izay nilaza ny hoe tena pozina mahafaty tokoa no nisy tamin'ny fanapozinana teny amin'iny toerana anankiray iny zay zany tena za tena misaotra n'le mpiaino teo ihany koa satria teny saika hoe amaranako mihitsy zay ka kanjoko izy ny teny fa de manamafy fa tena makasitraka makatelina satria izay le hoe aloha ny saina ao anatin'izao problème zao ve karaha hotonononao ndray zany le pozina de indray ny resa be mandeha etsero de mba hanahoana ihany le malagasy paitanindrazana mpinamana rehetrarehetra iaina ao anatin'ny oro sy ny tahotra sy ny sisa na de tao anaty de lasa am'izay rehefa aveo de lasa resaka mandreraka le izy ngamba tsy de tokony izany tsony ny ampanjakany ny farany resaka fanoherana fampitinana fotsiny de ozy za hoe io adiso le fitenenany sasany hoe aza retsahana tsony ny mpanohitra fa manjary manomery azy non tsika ary misaotra amin'ny fitondrana am'izao fotoana tena mampalalaka amin'ny teny maneho hevitra misy moa ny sasany fa neho-kevitra mihoatra loatra indray de najerim-potsiny sisa fa tena hoe zay ny tena ilaina hoe afaka miteny ny olona malalaka ao miaina ao anatin'ny demokrasia fa manaja ny lalàna ny demokrasia fotsiny satria ny demokrasia misy lalànany misy lalànany izy io de ilaintsika miteny mamantatra milaza ny zava-misy rehetrarehetra tena isorana mihitsy ary ny fitondrana ao anatin'izay famelana ny olona miteny zay satria zay ny tena ilaina taloha ianao iteny an'izany fa nokevitra miteny antso ataribe oatra reny narana mamalana ny zava-misy tamin'izany fotoana zany ankehitriny nefa nareo ravoravo daholo afaka miteny na ny okazava ary mavita mitety faritra mandeha maketsy mandeha makaroa mifampidinika miresaka maka vaovao sy ny sisa zany ny tena zava-dehibe zany ka zay no fandarantsika androany ry mpianao-jaina raha riva amin'ny fitora ny famerenana toy ny mahazatra raha riva amin'ny fitora toy ny mahazatra de isorana ianao mampisoa tao amin'ny lafiny teknika mampatrika andrenjanation teto amin'ny fanolorana mandrapitafa ho an'ny rahampitso indray veloma tompoko Kazava